Miaratra ny fiaravana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajanianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Momba ny fifandimbiasam-pitantanana ny vondrona SADC dia nanao fanambarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Ndao aratsika avy hatrany ny antsiprian'izay fanambaran'izay. Amin'ny fafito amby folo ny volana Aogositra 2024 no andray ny fifandimbiasam-pitantanana ny SADC Madagasikara. Antaratasy dia toy ny mari-pakasitrana diplomatika ny fahinona izany. Raha ny tena marina dia fandraisana anjara manaraka ny fombafomba ny arifenitra izany. Mitarika fivoriana, manoso ny taratasy ary mikabary. Tsy tena misy fahefanana anaovana fanavozana lalina. Fa ho an'ny fitondrana, ny sary asehony izany no zava-dehibe kokoa noho ny votoatiny. Misy zavatra mifanohitra tena misongadina. Ny taona 2024 ny SADC dia nitarika ny fampirarahana anatongavana tamin'ny feuille de route, sorodalana natao amerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara taorian'ny crise politique. Nandrisika ny ankolafo kely rehetra ny SADC mikasika ny fiantohana ny fifidianana malalaka, sehatra politika andraisan-drehetra anjara, fitsarana maleo tena ary ny fiarovana ny zon'olombelona. 14 taona aty aoriana, maro amin'ireo voatanisa ireo no tsy tanteraka mihitsy. Ampanginana ny mpanohitra, misy ny famoretana atao amin'ny mpitandron'ny filaminana, atao fitaovana ny rafi-pitsarana ary marefo ny fampalalam-baovao tsy miankina. Ary ao anatin'izany toe zavatra izany no hitondrany Madagasikara to sarisary fotsiny ny fikambanana tokony hiantoka ireo foto-kevitra ireo. Raha mandray ireo delegationna avy any ivelan'ny lapa dia mbola hiatrika ny tena mafihatrany ny firenena. 570 isanjato amin'ny mponina dia miaina ambany ny tapahatrano $7 isanandro. Malagasy 9% no zara raha miaina amin'ny latsaky ny $3 isanandro. Ankizy iray amin'ny 2 no mijaly noho ny tsy fampitsakafo mitarazoka. Olona 12 tapitrisa mahery no tsy mahazo rano fisotro madio. Olona 1.3 tapitrisa no miaina ao anatiny tsy fanjary-tsakafo mafy. Ny fitombony ari-karena 400 dia ately ny fisotro ny vidim-piainana 8.5 isanjato no vinavinaina ho an'ny taona 2024 sy ny firongatry ny fitombony mponina. Tsy takatry ny tokantrano rehetra ny herinaratra. 430 isanjato ny mponina no mahazo izany. Potika ny hopitaly, tsy ampy ny volan'ny sekoly. Ny 9 Jolay teo, nandritra ny herinandro ny indostria ny SADC tao amin'ny Novotel dia nampanantena ny fampiasana fitaovana mpambolena mekanika, fanomezan-danja ny vokatra eto antoerana ary tetezamita ny angovo rajoelina. Ireo teny filamatra ireo dia tsy manana teti-bola, tsy misy feptaona amin'ny fanatanterahana ny asa ary tsy misy lalana fampiarana. To aseho mamirapiratra eo anoloan'ny mpakasary fotsiny fa mamela ny firenena ao anatin'ny aizina sy fasairanana. Ny fifandimbiasam-pitantanana ny SADC dia azo atao zavatra hafa fa tsy ho sehatra fampisehoana tsy misy naina inona arandy akory. Mety ho fanohitra ho an'ny fandarana asa mivaingana izany. Voalohany, fampiarana entitra sy aingana ny tondrozotra 2024 miaraka amin'ny famotsorana ireo gadra politika, fiantohana sehatra politika malalaka sy azo antoka ho an'ny mpanohitra, fanavozana ny seni, iantohana ny faleovantenany, fanokafana tanteraka ny aino manjerim-panjakana ho an'ny mpisehatra ara-politika rehetra, famerenana ny faleovantenany fitsarana. Faharoa ny angovo, tena fanatsarana ny jirama, miainga amin'ny mangarahara mikasika ny fifanarahana, fampianana ny fatiantoka ara-teknika sy ara-barotra, ary ny fanavozana ny fotodrafitrasa famokarana sy fizarana herinaratra ary rano fisotro madio. Fahatelo ny fambolena, famatsimbola iraisan'ny SADC amatsiana fitaovana mekanika sy andrana toeram-pambolena madinika. Fahaefatra, fiarova-pahasalamana ara-tsakafo, tahirim-bokatra stratezika isapatra ifehezana ny fisondrotry ny vidinentana eny an-tsena. Fahadimy, rano fisotro madio sy fahasalamana, fandaharana asa manao lara-pahameana ny fahazahoana rano fisotro madio sy fanarenana ny hopitaly. Ireo tetikasa ireo dia azo vatsiana rabola nefa tsy misy fampiakarana trosa amin'ny alalan'ny famerenana ny fandaniana amin'ny fikonan-doha, ny fitantanana ny famatsimbola efa misy toy ny bady sy ny banky iraisam-pirenena ary ny fampandehanana ny rafitry ny SADC. Tsy ny famatsiana ara-tsakafo, ny fitsaboana na ny fiantohana ny zo no laharam-pahamea ny fitondrana ankehitriny fa ny fisehosehoana. Rehefa vita ny fiaonam-be dia ampirimina ireo saina narantiranty manerana ny tanàna, hoesorona ny karipetra mena nandraisana ny vahiny. Fa ny fiainan'ny malagasy akory tsy hiova. Maharitra 3 andro ny fiaonana an-tampony, hatramin'ny taona 2024 ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny demokrasia.
refesina amin'ny asa atao ny tena diplomasia fa tsy amin'ny fampiangonany tanàna sy ny efitrano fivoriana fotsiny. Mbola eo amin'izay vaovao makasika ny fivoriana an-tampony sadeka izay atrandry dia tsy vita ny firehariana sy ny fisehosehoana ataon'ny mpitondra izay tsy hitondra vokatsoa no lara-pameana ho an'ny fandraisana ny fihaonana an-tampony sadeka fa ny famadiana ny fandraisana izany anarenana ny firenena sy hitondra fanovana ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy mbola fiaino nefa ny fepetra azahoana izany raha ny fanehon-kevitra. Mila fandaminana aloha ny firenena miainga amin'ny fampiarana ny tondrozotry ny sadek ho an'ny Madagasikara ny taona 2024 hoy ny fanehon-kevitra. Antobiaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princy. Sarotra ny eritreretana ny azony Madagasikara tombotsoa amin'ny fitariana ny sadek raha mbola niendrika sy toerana misy an'ny Madagasikara ankehitriny ny fanehon-kevitra sy mbola fahitana ny olana maro lafy misy eto raha tsy laza fa tsy ny fantrana lalina fa pitehan'ny fampianarana fitotoana ny toe-karena indrindra ny fanitsakitsana ny demokrasia izay trangiray mifanohitra amin'ny tondrozotra ny sadek ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Raha mbola izao ny fitatahana amin'ny teny français moa dia hoe mauvaise gouvernance misy eto Madagasikara dia tsy sarany tenena misy ny any amin'ny sadek na ny efa matsivoly reseperena mahazatra ary iny raha tsy miova mihitsy ny fitantahana miova fitantahana bonne gouvernance misy demokrasia malalaka ny mpanao gazety malalaka ny fanehon-kevitra dia isy vina tena maty-paika apetraka ary vina tsy tapaka akory rehefa miova ny président dia miova fa tena livana lavitresaka raha tsy misy zany tsy isy zavatra ia zany tena tsy indriko mihitsy amin'le hoe amin'ny lafiny économique raha tsy atao mazava tsara mihitsy ny lafiny économique misy vina mazava amin'ny économique sy ny fampianarana tsy tavavoaka. Alohan'ny faranara toe-karena amin'ireo firenena 40 mpikambana amin'ny vondrona sadek no misy an'ny Madagasikara raha ny filarana $700 isan-taona ny ari-karena fobe eto Madagasikara raha $950 zany ho an'ny Seychelles mitana ny larana voalohany. Trangy iray manaratsendrika ny firenena malagasy ireo manampy izany ny kolokolo sy ny toe-tsaina anana ny mpitondra tsy araka ny tokony ho izy hoy ny mpanao politika. Tsy azo itovirana ho ny fanazavana ny sina fifampiresahana miainga amin'ny feuille de route io. Na ny mpanjara hiditreto na africain ao anatin'ny nivon'ny sadek firenena ao anatin'ireo matahotra hiditreto satria sy misy sécurité money ny volany hiasa eto fa vao miditreto any mpanjara am'izao tonga dia avy de raisina amin'ny alalan'ny kolokolo pas de porte zany ary reo pays membre amin'ny sadek reo fa firenena mandroso surtout ara toe-tsaina zany rehetrarehetra zany zany misy incident diplomatique aby mila lamina mila mifampiresaka asika zany andreo matofoloha fa aza atao bimokindreo ohatran'izao vao fitondran'ny firenena fa sy mampisy stabilité ora nareo nefa mitady stabilité misy zavatra tsy milamina ao aminareo andreo matofoloha ka alamina aloha fa tsy azo mako zay de mivaliny hoe mitongavanareo fa zay malagasy de tsy zay mitadavin'ny sadek andreo matofoloha miala tsy miala fondro avec le respect que je vous dois aminao fa hoe milamina nareo ao alamina melianina tongavanay ataovy dialogue zay le article voalohany amin'ny feuille de route zay malagasy no malagasy mirehare fantatra ny filo fa mitarika ny vondrona sadek tsy mifandraisana ny fitarianan'ny sadek ny zava-dehibe fa ny fahaizana manareo roatra izany tondrana vahaolana ho an'ny firenena ho ny fanazavana tsy azo dia tsy hita ho izy ny vola lany amin'ireo aitetra izay tsy mitondra vokatsoa ho an'ny malagasy akory. Mirehare mako ny fotoana ankehitriny fa hoe mandeha ny sadek tsy maninona zany veloha izy rehare fa jerevaneo ary inona ny zavatra mba hoentiny sy aparatenena vahoaka sy zavatra raisiny fipetra raisiny mba tena amokatra tokotra ny fandraisana io betsaka ny vola lany betsaka ny ataontsika hoe zavatra manaitra sy mampifalifaly natao raha sy tena iny hoe lalina ampidany iny dia miaraka amin'le hoe olona apprenti 300 amin'ny toeran'iny tsara mahafinaritra daoly zany fa ny zavatra mahafinaritra tsara vahoaka ny zavatra mahasoa no tokony voalohany indrindra. Mihodiny isan-taona ny fitarianan'ny sadek ka anjaran'ny Madagasikara no mandray azy ankehitriny. Mila mahay makalesona ny mpitondra ka hifantoka amin'ireo asa amana ny fantrana lalina iainan'ny malagasy amin'ny fitantanan'ny sadek izao fa tsy vita ny fisehosehoana fotsiny ny fitantanana ny raharam-pirenena.
fa eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay atrany dia vitesse marche arrière izay no andikana ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny hoy ny mpanao politika manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana sy ny tsy fananana traikefa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny niba ny fampandrosoana ary miena atrany ny fiainan'ny vahoaka malagasy nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina ampy izay hoy ny faneho-kevitra be loatra ny tsy fanjariana miorina sy ny olana zay mipoitra amin'ny mpitondra ankehitriny hoy ny faneho-kevitra andomiaratina sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriany izay fampanantenana pokaty asa tsy laram-pamehana fisehosehoana lava aingo ambony tsikoko manoloana ny fahoriana mianjadany malagasy ankehitriny hitarafana sy andrefesana ny fitantanana ny firenena ankehitriny ireo tsy misy fampandrosoana avanina miazakazaka any amin'ny fiamorana ny firenena hoy ny mpanao politika miazakazaka any amin'ny fiamorana atsika satria raha nampanantena izy 80 km fotsiny hoarako amin'ny larambe mikodana io dia miemitra 50 de miemitra 8 km de miemitra manao vitesse marche arrière zany fampandrosoana azonao de mila tsaikefa zany ianao mila olona manana tsaikefa tsara anao mivoaka amin'ny grande porte de mivoaka amin'ny grande porte koa mivoaka malagasy ampy zay tsy mila feptom-piasana fanotelony na 3e mandat intsony hoy le olo-pirenena fitotoana ny tondrana ny firenena ny mpitondra ny iba ny fampandrosoana zara raha nisy 520 isanjato ny fahombiazana avy amin'ny mpitondra avokoa ireo olana maro lafy miatra amin'ny vahoaka ankehitriny hoy ny fanamafisana ka tsy azo ekena intsony efa anto zay satria raha ohatra hoe raha ny resaka hoe élection le taloha reny zao tena hita hoe misy bricolage le izy zany sa raha ohatra hoe ny olona zao te hoe teany hoe nevina ohatran'izany dia mpamiretana foana zany nendeo pahitako anao 25% réussite zany 25% fa négatif zany insécurité zany mangana fotsiny satria le olona tsy miasa ny akadiarany dia nefa tsy maintsy mihinan-kanina tavozavoza ve fa ona fiteny azany ohatrany tsy ara-dalàna ny tena marina zao raha problème be daholo ny jiro ny rano minina rehetrarehetra zany mainaina daholo ny olonako dia mety tsy ho vita ntsony io satria ohatra nefa hoe problème zany ao daholo fa mimpitondra daholo mamoitra ny fihetsika seho ny mpitondra ankehitriny milaza ho tsy mahafantatra izay tsangan-dravatra miseho eto amin'ny firenena toy ilay raraboina 777 tompony antoka voalohany amin'ny tiraraha ity ny filoha izay tompony fanapaha-kevitra rehetra eto amin'ny firenena ho mafy ho azy ny voan'ny marina momby tiraraha ity ho ihany ny fanamafisana tsy possible zany andriamato filoha sy anao premier ministre lehibe ny gouvernementa ka ny ministre Valérie Ramonjavelo raiky avao ny responsable amin'io ampitombony de GNSM de mepita fa tsy mesy any aminao mamiasy polisy nareo milaza am'le hoe antogava misy FBI fa nga misy fanoherana sisy fanoherana ane anatin'le atao ankety sisy avaty aminay fa nareo no mitondra fa tsy possible satria araky ny mba zavatra haiko satria ny raiko raha vao misy vola mivoaka tamin'ny transition depuis nitondran'le président Andry Nirina Rajoelina am'izao na 200 millions d'ariary sy mesy en prise conseil des ministres no mamoaka vola ministère départementa anankiray ary tokony andalo assemblée nationale satria zavatra goavana eto amin'ny firenena tokony nandalo tany décision amin'io laniny ihany izy zay vao mandeha ny fanapakevitra rehetrarehetra fa androany moa zareo ohatsa hoainareo tsy oely io ary mafy le 8 cm anao raha mahavahany io fitondrana tsy mety ho tompona andraikitra no misy eto manilika lava ny fitambanana tsy mahomby any amin'ny fanoherana izay mijoro ho arofanina eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana tokony hatonga saina ny mpitondra ny zava-misy fa tsy vita ny mangina fotsiny ivadika lafy vaovao afa vetivety isika roa volana taorin'ny tranga vo niatrika ny fianakavian'ireo namoy avana tamin'ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza Andry Rajoelina nivotra nandritra ny fionana fa hitadiny marina ny fitondrana amoaka ny vokatra izany ho fantatry ny besiny maro ary azo fanampiana ireo ny aramboiny tsy misy afa-tsy ny fitakinany marina sy anomezana sazy entitra ho an'ireo tomponantoka tamin'ny raharaha iny kosa no angatahany fianakaviana ando miaratina sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriany izay roa volana teoriany tranga fanampoizinana ara-tsakafo na afa-tsy olona 3 teny Ambohimalaza nipoitra niatrika ireo fianakavian'ireo namoy avy Andry Rajoelina nivotra nandritra ny fionana fa azo fanampiana manokana ireo fianakaviana namoy avana marobe ny fanontaniana mifamofao sy tsy ahitam-baliny malohany ity raharaha ity ka namafisan'ireo fianakaviana ny fitakina ny amoana ny marina sy anasaziana amin'ny faran'izay entitra ireo tomponantoka rehetra
fanao zany naverina tsy hoe tsy mihena marina fa araka le tenako teo fa nisy koa ny fanampindrakafiarainay hoe zao tena zava-misy fa inonay fa itoy foana fa marina sy ny fanasasiana enjana zay tena navita le fanoloana satria araka naveriko foana hoe sarobidy aminay enjanakay zaza roa eo anatin'ny ray volana zaza netreretina efa andry ankinanao amin'ny fahateranao zanaka anankiroa efa mianatra tsara efa miezaka ianao na mpianatra miezaka ianao natafita nefa lava tsy haiko hoe zafa zany satria hoe zay zany no voalaza hoe inga fanampiny ny enquête indray zay mbola tsy nampahafantarina anay dia mety hoe mitodika any an'ilay fanasasiana indray ave zany vera tena hoe zay tokoa le izy satria raha ohatra tokoa hoe tena nisy le hoe fiekekeloka dia amiko angamba ny tena misy tompona andraikitra zany rehetra sy amin'ny fanasasiana sy tsy fantatro miandry tena miandry ary tena miandry mafy mihitsy zay hoe izy ny tena navanondoza zany akoatra zay fahafantarana zay efa fantatra teo dia tena miandry zay satria miantony tena mafy be le fisarahana manaina ary efatra tena olona kaiky anisan'izany zanako vavitokana ny rahavaviko ny zodahako ny zanaky ny zandriko ary na dia ireo zanaky ny zandriko kamboto ireo aza dia tena lasa tsy ataoko hoe eta mavesatra fa tena miaina ao anatin'ny hoe isaky ny metsika kely dia torana dia velomany amin'ny dokotera no le ratrapo zany tompoko dia tena miandry zay hoe isany tena nahavanina zao zavatra loza mahatsaravina izao akoatran'izay efa fantatra eto ratsaivina olona tena mitelopolo namony aingy raha toka enimpolo mahery no nihinana ny sakafo tamin'ny lanonana ny tera-doza teny ambohy malaza nefatra amby folo jona lasa teo olona telo no efa nahitrapodina vonjomaika tamin'ny tera ity ankoatra ny feno asina tompon'ny mpifety sy ny reniny raha ny vaovao na lefa ny manjakandriny ny feno asiny fepetra izay mbola mampiaia ihany koa no lazaina fa avy amin'ny zava-maniry dia ny datura sy ny beladone no nanaovana ny fanampoizinana ka nahafaty ireo olona ampolomy maro andrasana trano miaraka izany ny fivoarany fanadiadiana rehetra mahakasika tira ity eo ihany koa ny valin'ny fanadiadiana nalefa nireo fianakaviana ny arambony tany ivelany ny farany volana jolay lasa teo atreto ihany koa raha ny vaovao mbola tsy misy ny daty hiatrena ny fitsarana momba itira raha ity lafa vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny zavatra maresaka hito amin'ny firenena nisy ny fivorimbe izay nataony collectif de professeurs titulaires et professeurs des universités publiques de Madagascar androany fianana zay nataon'izy ireo taoriny faneho-kevitra nataony taleny fifandraisana iraisam-pirenena sady mpitondra teny ny fiadidin'ny republika tamin'ny faraika amby folo ny volana aogositra lasa teo nisy arak'izany ny fanambarana izay nataon'izy ireo taoriny io fionana io izay mitaky fanitsina ampay be maso ny teny natao izay miendrika fanambanina ho an'ny professora malagasy ny antsipriany zay faneho-kevitra tsy marina sy manambany isiatry ny fampianarana ambony eto amin'ny firenena no nataony mpitondra teny ny filoam-pirenena nambarany collectif des professeurs titulaires et professeurs des universités publiques de Madagascar fa tsy voahevitra ny lanjan'ny asa sy ny fahaiza-manao ny professora malagasy tsy aivin'izy ireo fa tamin'ny taona 2022 ihany nisy professora malagasy nandrobaka loka iraisam-pirenena lehibe ary maro ireo nahazo maro mpankasitrany iraisam-pirenena teo amin'ny sihatry ny siansa ny matematika ny teknôlôjia ary ny fikarohana araka ny fanambarana maro ireo manampaizana malagasy manana anarana malaza ny ivelany nefa tsy omena lanja sahazy eto an-tanindrazana maro amin'izy ireo no manofana mpikaroka amin'ny ambaratonga ambony indrindra anisan'izany ny habilitation à diriger des recherches manampy amin'ny famokarana mpikaroka sy mpampianatra manana maro-pahaizana doktorat nanamafy ny fikambanana fa efa nandray anjara tamin'ny asa fikarohana nahazo loka eran-tany ny professora malagasy ary miara-miasa amin'ny université sy fitoerana fikarohana vahiny izy ireo no amafisiny fa isan'ny andro iorenan'ny fandrosoany firenena ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ka tokony ho ajaina sy tohanana fa tsy mamavanana amin'ny fiteny manambany noho izany mangataka tamin'ny fomba ofisialy ny CPPTM mba hanitsy sy amerina ny fanambarany ny solotena ny fiadidina ny republika sady alatsiny ampahbe maso amin'ny professora rehetra nilaza ihany koa izy ireo fa tsy manaiky ny fomba fijery mivily amin'ny fanaratsiana sy fitsarana an-tendrony izay mety animba ny asiny mahampampianatra araka ny fanambarana tokony ho tanjona ho an'ny fanjakana ny manohana sy manampy ireo manampahaizana satria arena ara-olona no iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra hampandrosoana ny firenena raha toka mandresy lahatra sy mitazony ireo mpampianatra mainy firenena dia ho voatahiry sy hiroborobo ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fikarohana eto Madagasikara
namitandrina ny CPPTM fa raha mbola mitony fanamavona toy izao ny androm-panjakana dia mety hiteraka fahakiviana sy fialana ireo mpampianatra amin'ny asany izany. Tsy azo atao ny manamaivana na manapaka hevitra tsy misy fotony amin'ny olona efa manokana ny ainy sy ny heriny ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fanambarana. Nanamafy ny fikambanana fa hijoro hatrany hiaro ny asan'ny maha-profesora malagasy ary hanohitra ny fanehoan-kevitra rehetra manambany ny lazan'izy ireo. Fa ivadika lafim-baovao vetivety isika fa iverenantsika ihany ny manodidina n'iny vaovao iny rehefa avy eo tontosa io ariva io ny fandriana ny nofo mangatsika ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara tao ampasomanongoro Fenerivesta no nanatanterahan' ireo fianakaviana sy ireo mpikatroka tiko Madagasikara ny fandevenana any Jean-Claude Rakotonirina. 20 taona ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara izao nondomany izao laviny aretina teny amin'ny hopitaly teraka tamin'ny 4 novambra taona 1997 tany Ambatondrazaka Jean-Claude Roger Rakotonirina ary nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainam-pirenena sy ny sehatry ny asa. Talen'ny tare general ny orinasa Sodipy izy ary nanorina ny orinasa manokana ihany koa tamin'ny taona 1970 voafidy ho ben'ny tanàna ny Moramanga ny tenany ka ny tana izany andraikitra izany nandritra ny 4 taona. Taorin'izay ny tanany fampianarana teknika eo anivony faritra Antsinanana nandritra ny 10 taona ny tenany sehatra izay tena nandanja tamin'ny sehatra io. Ny fantoka tanteraka tamin'ny politika Jean-Claude Roger Rakotonirina nanomboka ny taona 2024 niditra ho mpikambana teo anivony antokotiko Madagasikara ny tenany ary voatendry ho mpandrindra nasionaly ny antoko. Efa ansana ny fitantanana ny aino manjery MBS ihany koa ny tenany. Io ariva io tokony ho tamin'ny 5 ora sasany no vita ny fanotrehana nofo mangatsikany tao ampasomanongoro Fenerivesta. Manatitra ny fankahirezana ny ankohona sy ny antokotiko Madagasikara izay eto amin'ny vondrona MBS. Tontolon'ny politika kosa indray tsy mahazaka sikera sy fanoherana ny ary mamezaka manampimbava ny malagasy ny mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoy Clémence Rarinirina miverina ny jadona eto Madagasikara hoy ny fanamafisa ny ity mpanolotsaina ny tanàna ity ny tsy ahiviny ihany koa fa ireo mpitondra ankehitriny dia isan'ireo ny antso ny sy ny demokrasia nefa ankehitriny manampitsindry sy fanampenambava avy telo eny noho ny teo aloha ny antsipriany izay. Isan'ireo manao fitakina mafy ho fampanajana ny demokrasia tamin'ny fitondrana teo aloha ary nilaza matetika fa miaro ny demokrasia ny mpitondra ankehitriny amin'izao fotoan'izao anefa izy ireo ihany no miezaka manampimbava sy manao izay ampanginana ny fanoherana fa indrindra ny malagasy. Mipetraka ny yahiahy hoy Clémence Rarinirina mikasika ny fanokafana ny fahitalavitra TVM2 ary ahina ho vaovao makasika ny fitondrana ihany no mena sehatrao fa ny feon'ny fanoherana kosa ho rarana sy ampanginana. Tamin'ny fotoana mbola tsy nateo amin'ny fitondrana azy ireo dia isan'ireo nampiakapeo sy ny tabataba nanakihana mafy ny fomba fitantanana ny olana maro lafy ny ainana teto amin'ny firenena ireo mpitondra amin'izao ireo. Amin'izao fotoan'izao anefa mbola mitohy ary mihamafy avo zato eny ny olana toy ny fahatapahan-jiro kanefa tsy refeo itsony ary vao mainka aza miampitsindry atao amin'ny malagasy mba tsy teny hatramin'ny andraisan'ireo mpitondra ny fitantanana ny firenena dia tsy afaka maneho hevitra eny amin'ny kazany 13 Mey intsony ireo olom-pirenena. Tranga maro no manapirofo fa tsy misy intsony ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena ho hiatrany Clémence Rarinirina. Efanya tonga amin'ilay fitenenana hoe hafa ny tenen'ny vava dia hafa ny ataon'ny tanana raha ny ataon'ny mpitondra ankehitriny. Hitantsika ary ananana pirofo zany rehetrarehetra zany hoe tsy misy mpanohitra raha tsy hoe amin'ny alalan'ny safidin'izy ireo manokana no afaka miteny sy maneho hevitra amin'ny alalana zany anao manjery mpanjakana izany na zany ny TVM na zany ny RNM. Zao moa zareo vao nanokatra chaîne vaovao hoe TVM2 lazaina fa chaîne d'information tena hoe manontolo zany entina fampitam-baovao dia mahagaga nay moa zany aty amin'ny fanoherana hoe dia ho sanatria ve zany izany ainao manjery zany dia tsy hivoy afa-tsy ny vaovao amin'ny mpitondra fa dia ny fanoherana zany dia tapenam-bava mandrakariva eto Madagasikara. Hotsika tsara ny fanehoan-kevitra nataon'ny androany moa izy efa sénatrice lo olona fa taloha izy fony taty amin'ny fanoherana dia ny teny hoe maninona ny tsy azo atao ny midina an-dalambe fa rehefa misy ny
fimenomenoman'ny vahoaka ohatra zao amin'ny resaka délestage io zay mbola iainantsika hatramin'izao mbola tsy mety voafanjakana de hoe tokony azo atao mihitsy ny midina an-dalambe satria ny fidinana an-dalambe de tsy midika velively fa hoe fanongana mpanjakana tam'izany fotoana zany tena hoe kinga mihitsy izany olona akaiky ny volomboasary zany nanasoketany mpitondra tam'izany. Ny zavatra rehetra no lazain'ireo mpitondra kehitriny fa tsy mety tamin'ny fitondrana teo aloha tena nampitomboana avy telo ena amin'izao fotoan'izao malalaka izy ireo manao lanonana fametrahana samboady ho an'ny solombavam-bahoaka lanta amin'ny anarany antokony fitondrana saingy sakanana sy anaovana raha-matahora kosa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana raha natanteraka izany toy ny trangana azo an'ny député Afakandro Christian tany Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Lazaina trano fa manelingelina indrindra atao anatin'izao fandraisana ny fivorimben'ny SADC izao manaporofo izany fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra kehitriny sady tsy mahatokony toerany ka matahotra ny hetsika ataon'ny vahoaka. Nefa dia tsy vitany hoe efa manao izay atezitra ny vahoaka izy ireo ka mahatonga an'le vahoaka hitrotra mafy fa vao maika tenenina zany le vahoaka na hoe zogaina le vahoaka tsy ho afaka mihitsy anao an'izay fahalalahana fototra izay de le fahalalahana miteny maneho hevitra ny fidinana ndalamberaka ny teneniny tsy voatery fanonganam-panjakana kanefany de hitasika tsara fa tao anatin'izay nanomboka 2024 ka hatramin'izao 2024 zao de zay rehetra nanandrana ny hidina teo amin'ny terrorisme io de hitatsika reny nahazo any nambinina Rahily Mampianina, hitatsika reny nahazo any BR Marcelin de aneponja amin'izao fotoana izao satria miezaka naneho hevitra sy nitondra fanehoan-kevitra teo amin'izany kianjany 17 Mey zany. Hitatsika ihany koa reny any zavatra nahazo any Doris Rakoto Samuel izay tonga hatreny amin'ny raharaha-pitsarana moa zany ny raharaha taorinan'izay fikasana hidina teny amin'ny 13 Mey zay. Tokony hahatonga saina ny malagasy rehetra ny zava-misy ho ny fanehoan-kevitra tokony ho tazomina amin'ny fitondrana intsony ny rafitra izay mamono ny fahalalahana fototra satria fanampenam-bava de mariky ny fiverenan'ny jadona eto Madagasikara ho iatrany Clément Sarary ny rina. Korotana ve teo nisy nisopatra ve teo moa va tsy taterakaraka amin'ny tokony ho izy ny fanatanterahana zany lanonam-panjakana izany fa maninona rehefa ny avy aty amin'ny fanoerana no mieritreritra hanatanteraka amin'izay fametrahana samboady izay ny lalàna ny mametraka amin'izany satria ny mpanohitra de manara-dalàna foana aloha hatreto dia soketaina fa hoe manelingelina ao anatin'izao fahatongavan'ny SADC zao nefa ny SADC amin'ny aleo azavaina tsara fa hita Antananarivo ireo ataontsika hoe ireo lanonana maro samihafa sy ny zavatra pitsopitsony amin'ny fandraisana n'izany olom-panjakana maro samihafa avy ao ampikamana ao anatin'ny SADC zany nefa inona moa nidiran'izany any Mahajanga izay tokony isiny ilay hoe fametrahana samboady de satria maninona satria mpitondra tsy mahazaka demokrasia ary indrindra mpitondra tsy maro toerana fa raha maro toerana zao fitondrana izao de tsy matahotra fanehoan-kevitra tsy matahotra hetsy-bahoaka fa matahotra na de ataontsika hoe fanehoan-kevitra farak'izay bitika azy eny fa na de fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera azy. Fa iverenantsika ny vaovao makasika ilay teny izay nataon'ny mpitondra tenin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny herinandro lasa teo iny makasika indrindra ireo profesora manamporofo ny fihetsika nasen'ny mpitondra tenin'ny Andry Rajoelina fa efa zatra manambany sy manamaivana olona ny tenany midika tsy fahaiza manao ny fihetsika toy ireny tsy vitan'ny fialantsiny intsony izany fa na izy manala tena na esorina amin'ny toerany hoy ny fanazavany docteur Ranirico Denis Alexandre izay mpampianatra Pikariko ny Antsipriany zay. Fanambarina tsotra izao ny avaram-pianarana nanondraisana ny teny mpitondra teny filohan'ny repoblika omaly ho ny mpampianatra Pikariko androany. Ahitana taritra ny fihetsika ity fa misy krizy eto Madagasikara ho ny fanamafisana. Tena hoe tohana ary tena tafitohana ny ataontsika hoe avaram-pianarana teto Madagasikara satria okatsorona no tena izy fanambanina ny vatsona sonotro ny tany raha ny zavatra nambarany ny mpitondra teny ny filoham-pirenena ary ireny ahitantsika hoe misy krizy sosialy ao anatin'ny fiarahamonina anankiray satria raha ohatra ka ny vatona sonotro ny tany no ambanina ohatr'ireny dia hitantsika ihany hoe fiarahamonina tohinona no misy atsika
zavatra anankiray mantsy ny tena tiako isotonana ny sain'ny be sy ny maro dia hoe rehefa nahita akohatry ny teneniny a dia homalitsika nahita hoe nanazava ihany koa izy hoe ianareo ny tsy mahazo resaka fa zavatra hafa ny tena tiako tenenina. Zavatra anankiray aloha voalohany a nyresaka izy a professeur nyresaka izy a zay ataoko hoe vatina sontro ny tany zay hoe olona eo akory tsy olona vendrana satria zay mantsy ny tokony hitenenana azy fa olona nianatra ary olona mahay. Manana ny faiza manao rehetra ny mpikaroka ary tsy ambaka ny anivelany ho ny fanamafisana ka tsy azo mavanina tahaka izao. Inona moa ny mahasamy hafa anay a amin'ireo ataontsika hoe vazaha professeur any andafy satria tadio tsara fa ny akamaroany ny mpampianatra raha hijery ny université any Antananarivo a dia olona nianatra tany Eropa ny akamaroany ary nanapa-kevitra ody nakaty Madagasikara apita fahalalana apita traikefa. Ahoana moa ny eritreretina an'izany hoe olona professeur any andafy niara-nianatra taminao a indray a no andeha ampianatra anao atio arina satria zay ny fahazonay a iny teniny mpitondra teniny filoham-pirenena iny. Tsy vita ny fialatsiny intsony zany fa na izy manala tena na isorona amin'ny toerany hoy ny fanazavana. Ke zavatra tsy hainy a no ny teneniny ary zany no midika hoe amiko manokana raha eo amin'ny toerana misy azy io a incompétence ary tsy izy angamba amin'ny voalohany ny olona nasorona teo amin'ny toerana misy azy a noho n'izay tsy fananana compétence zay hitantsika angamba tamin'ireny raharahany fanapoizana tiany Ambohimalaza reny a nisy tale nasorona satria ny eritreretina fa incompétente ary am'tindray mitoraka ty a dia tsy teny ohatran'ny sesesy hoe manaova fialan-tsiny ampahabe maso fa amiko manokana mampampianatra mpikaroka dia miteny hoe anankiray ihany ny zavatra hitako hoe mety na izy a manala tena na izy a asorona eo amin'ny toerana misy azy. Taoriny fanaoan-kevitra ny paritaka na voakasika ireo profesora teto amin'ny tambazotra anjerasera dia nisy ny fionana teo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa niaraka tamin'ny sesesa tamin'ny teonivy ny fiadidinan'ny repoblika ho fangataham-panazavana. Voaresaka tamin'izany fa omena emerita ireo manampahaizana izay navita be teto amin'ny firenena. Izay amin'iny fa tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mitombo ny asa fisolokina mifandraika amin'ny baccalauréat eto Madagasikara ka anisan'izany ny fivarotana mention eny anivo ny tambazotra serasera amidy roa hetsy ariary hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny mention ho an'ny baccalauréat. Araky ny fanazavany ny mpandinika fiarahamonina dia ny fanirina ifaninana amin'ny sehatry ny asa sy ny tsindry ara-sosialy no mahatonga ny fahasahin'ny sasany ividy diplôma sandoka ny antsiprian'izay. Ny fahasarotana amin'ny fitadiavana asa ny fitadiavam-bola no isan'ny antony mampirongatra ny fivarotana mention ho an'ny fanadinana baccalauréat. Eny anivon'ny tambazotra tserasera Facebook no amarotana izany ka roa hetsy ariary ny mention assez bien, ray tapitrisa ariary ny mention bien ary roa tapitrisa ariary ny mention très bien. Ilaina ny mandinika ny antony mahatonga ny olona olina amin'ny fifidianana mention na ny diplôma sandoka hoy Gérard Ramamampiona mpandinika fiarahamonina. Matetika izany dia avy amin'ny fanirina ifaninana amin'ny sehatry ny asa na ihany koa ny tsindry ara-sosialy izay mametraka fa tsy maintsy manana mari-pahaizana ambony ny olona iray voaheverina ho mahomby na tafiditra amin'ny asa iray. Zany zavatra anao dia efa tsy mety zany aloha hoe te hisoloko satria tsy malagasy moa zao sahirana dia hita hoe inona zavatra mampirona ny sainy olona dia amin'izao vaninandro zao manko a dia zay le vaninandro ny inona moa zany excellent amin'le fifanana dolodolo zavatra miditra tseroa sarotra mitady asa sarotra nandraisa fifaninana resaka dossier dia mbo hanatsarana zay le dossier zay a dia zay ny tena ilana zany zavatra any zany eo koa ny hoe irearianina sy ny hoe ifanindrina vokatry le fiarahamonina zany a vokatry le zava-misy koa hoe sarotra ny mitady asa dia hitan'olona ty zao mampilendalenda ny olona dia ataon'le izy aloha zany filazana le izy ataony fotsiny zany ohatra hoe mivarotra annonce dia io zany mbola mila hoe amarina tsara mihitsy hoe resaka filazana isolokina olona fotsiny ve nohatra zany ka zavatra na izany fotsiny aloha dia efa manahirana zany zavatra zany tsy mety zany a manimpo zany fa tokony misy zavatra alalina koa hoe maninona n'olona no mivarotra an'io satria
mety any amin'ny resaka dossier sarotra be rehefa avy eo sy ny taran'izay. Mila matotra sy entitra ny sehatra ny fanabeazana eto amin'ny firenena, tokony fanaraka tanteraka amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ananany ny diplôma azo ny mpianatra iray, raha tsy izany dia hiteraka tsy fahatokisana ireo rafi-piampianarana sy ny asa izany, sady mety hanimba ny hoavin'ny tanora rehefa miatrika ny tontolo ny asa. Misy mivarotra an'izao, misy mivarotra diplôma, misy ohatr'izao dia le fiatraikany eo fiarahamonina eo amin'le olona aloha mahazo any zavatra sandoka tsy mifanaraka amin'ny fahalalana iny a, na izy manaonao foana na izy sanyle manararoatra mamerom-bola fotsiny ko sy ny karazany dia manaonao foana ihany koa na hitatsika ihany koa zany dia aveo mety hamon'olona zany hanimba zavatra zany zavatra zany ka dia zay mba tiako hoe tenenina hoe le resaka fanabeazana fampianarana eto amin'ny tany sy ny firenena mila resaka matotra mihitsy a, hitatsika eny hatrany amin'ny resaka sujet moa tamin'izay teo mba somary lamindamba sy ny karazany hatrano zany dia efa atao matotra izy a mba ho tena fahamarinana mifanitsy tsara amin'ny tena fahaizana sy fahalalana ananany ankizy a ny diplôma sy ny mention omena anazy ireny. Fa raha hoe sanatria lasa varotra lizy lasa fisolokina ty reharesiana fotsiny a, manimba ny olombelona omena azy, manimba ny tontolo fanabeazana, manimba ny fiarahamonina ray manontolo zany a rehefa avy eo. Efa nametrahana fitoriana avokoa ireo compte Facebook tratrananao izany ho ny tompona ndraiky teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony, nisy ihany koa ny fepetra noraisina aka ho tsaraina araka ny fahaizana ireo mpiadina. Manodidina ny 10 kosa ireo olona tratrananao tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fanadinana baccalauréat farany teo, isan'izany ny fanoloana mpiadina miatrika ny fanadinana sy ny fivarotana lazaadina ary efa miakatra fitsarana avokoa izy ireo. Mpitandro filaminana daholy reny compte zay milaza fa mivarotra note mivarotra mention reny ary mino zay fa tsy maintsy misy zany fepetra horaisina zany atoato mahakasika an'ireny olona tena hoe mpanakorotana fotsiny ireny. Angoko angambany eo amin'ny 10 eo angambany olona voasambotra ary efa mandeha daholy, efa manomboka mandeha daholy fitsarana n'ireny olona reny nakabeazana moa zany nadoboka ponja vonjy maika daholy misy sasany kosany mety nahazo hoe placement sous contrôle judiciaire. Vinavinana ivoaka amin'ny farany ity herinandro ity ny valim-panadinana baccalauréat ary ireo faritra vitsy mpiadina indrindra no ivoaka mialoha raha ny fanazavana voaray hatrany. Vovô makasika ny jirama kosa indray dia miverina amin'ny tanjany délestage tato anatiny andro vitsivitsy izay, maritra adiny roa eo izany ary tena manimba fitaovana sy asa ary fiveloman'ireo orinasa madinika sy tsaratsarany. Mampitombo ny fantaniana koa ho an'ireo manana groupe électrogène raha ny fanazavana. Mitaraina ny mpisetra isatsokajiny noho ny fahavoazana ateraka izany eo amin'ny sehatry ny toekarena nangataka ny ampitsarana ity fahatapahan-jiro tsy misy fiafarana ity. Nambara fa misy atrany ny fanavozana ny milina sy ny tobo famokarana rano ataon'ny jirama kanefa mbola tsy hita atreto ny vahaolana maritra ka mampitaraina ny malagasy. Narcisy Karazafy sy Andry Rakotomalala no mitondra ny antsiprian'izay. Rehefa natao hoe fahatapahana tsotra teo aloha dia miverina amin'ny laoniny miaraka amin'ny tanjany délestage amin'izao fotoan'izao rehefa niatona mandritra ny fotoana vitsivitsy vokany voatery mamorona vadinasa ireo mpiasa miankina amin'ny herinaratra fa tsy afaka mitoky amin'ny fandehanany herinaratra intsony. Maharitra adiny roa eo ny fahatapahan-jiro ka ireo orinasa tsy manana fahafahana mividy sy mampiasa ny groupe dia miandry izay hiverena ny jiro fotsiny sisa. Par jour fa androany aloha izy mbola tsy tapaka fa maly zany 2 heures aloha aseto farafa ela 2 heures fa mbola tsy tapaka maritra ela aloha izy aseto 2 heures saka mipetraka fotsiny zay dia zay moa manana vadiny le coiffure ataonay zany hoe manana boutique zay dia afaka hoe mandraindray olona mividy produit mividy akanjo satria hitany ihany aloha efa tena tsy mandeha ny produit dia hitany ihany le izy. Raha tsisy jiro tapaka zao dia mampiditra eo amin'ny 200 000 ariary par jour mahery ary zany fa rehefa tena tsisy dia tena latsaka be mihitsy. Na manao hoho zao ianao mila courant, manao volo ianao mila courant
dia tena tapaka be mihitsy. Potika tanteraka nisy ampiariana ireo orinasa madinika sy salantsalany raha ninambaran'ireo olon-tsotra hatrany ka hanaovan'izy ireo antso amin'ny tompona andraikitra mba hampianto ny fahatapahan-jiro lava reny tsy misy fiafarany. Tapaka matetika indraindray anatin'ny indrondra ihany, indraindray maharitra adiny iray, indraindray adiny iray mahery, indraindray lasa adiny iray latsaka. Misy fiatraikany ihany amin'le varotra aloha, amin'ny frizidera. Ny jiro aloha mampiasa bateria zay mba hoe manazava, fa ny ankoatran'izay tsy manana groupe, tsy afaka tsy manana fahefa-mividina avana ankoatran'izay zany. Mangataka ny fanjakana zany mba hamaly olany, mpandraraha lasa miafiafy be, na hoe resaka sodirana ohatran'izay zany hitako hoe mijaly be le olona satria miankina amin'ny jiro daholo zany zavatra ataony rehetrarehetra. Tsy ela fa vao niala tsinainy taona no nampahafantatra ny fahazahoana milina mpamokatra rano ny JIRAMA ary voakasika ity fanavaozana ity avokoa ny toby famokarana sy ny fitsinjarana rano rehetra manerana ny renivohitra. Maro izay filazana fisitrahana milina toy izao ataon'ity orinasa ity kanefa tsy ahitamba-olana maharitra hatramin'izao ny fahatapahan-jiro ary isan'ny sehatra iray mampitaraina sy mampikolay ny vahoaka malagasy zany. Maresaka iraisam-pirenena niteraka fahatezerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanafiana nataon'ny Israeliana ny alahady lasa teo ka nahafatesana mpanao gazety enina. Anisan'ny namoy ny endry ny mpitady-baovao malaza avy ao amin'ny Al Jazeera na Salsarifa sy ny mpanao gazety maleo tena iray. Ndao rahantsika avetrany ny antsipriana izay vaovao izay. Lehibe ny vondrona mpampiorora masy a Sharif hoy Tel Aviv ka izay no antony nanaovana ny fanafiana tao Gaza. Mpanohitra mafy izany fanafiana Israeliana zany firenena mikambana, mivondrona Europeana ary ny fikambanana mpiarina zony mpanao gazety izay nilaza fa fanenjehana ankitsirany ireo mpanao gazety izao zava-misy izao. Nanameloka ny famonoana ireo mpanao gazety palestiniana ireo ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Voatotoina ary atahorana no avy ny asa fanaova gazety sy ny mpanao gazety rehefa mitatotra momba ity ady izay mbola mitohy itsy ankijanona hatreto. Nisy ihany koa ny fitakiana fanadiadiana tsy miankina amin'olona na arafitrafa ary tsy mitanila amin'ny antoko na vondrona iray mba ahitana ny marina momba ny zava-mitranga. Hatramina nomboan'ny ady dia mpanao gazety 2,700 no matin'ny tifitra sy darika bomba ao Gaza. Nampatsiahy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fa tokony ahajaina sy aharovana ny mpanao gazety sy ny mpiasan'ny aina aman-jery ary tokony ahazo miasa ankalalahana tsy amitahotra fanenjehana. Ireo tanàna dimy taloha manana tantara sy ministeri maneran-tany. Ny famoronana tantely Siborka nataon'ny ireo mpikaroka sinoa ary ireo nosikely nilozan'ny olombelona any Japon. Ireo no afakely hoentiny saranjaratina amintsika. L'île Osha any Japon, nilozan'ny olombelona nosikely iray any Japon ka ny saka sisa manjakao. Tamin'ny taonjato fa 720 vao nendoa dia niroborobo ny jony tao amin'irety nosikely any Japon antsoina hoe Aoshima sy Tashirojima. Ho fiarovana ireo trondro ireo amin'ny bibikely toy ny voalavo dia napiditra saka maro tao ireo mponina. Noho ny fandrosoana nefa dia namonjy ny renivohitra ireo mponina taty aoriana, nendrandra fiainana moderna kokoa ka navelan'izy ireo tao ireo saka. Lasa mponina be indrindra tao Aoshima sy Tashirojima ireo saka. Na izany aza, misy olombelona ihany amin'ny renosy fa tena vitsy dia vitsy. Ankoatran'ireo voalazanarana moa dia misy koa nosikely hafa honenan'ny saka fa ireo no malaza indrindra maneran-tany. Araka ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka sinoa dia mampifangaro ny teknôlôjia sy ny zava-mananaina ho fitaovana fisavana ny abe siborg, zany hoe novaina ho siborg ny tantely ka azo fehezina lavitra. Nanao fanandramana ao amin'izany izy ireo ka nametrahana puce kely amin'ny lohan'ny biby izay mandefa herinaratra manitsy ny fivezivezeny. Mahavita manaraka baiko sivy hatramin'ny folo ny abe siborg, afaka mivezivezy amin'ny lalana tia mifehy azy koa. Mampifangaro ny fahazotoan'ny biby sy ny fahaizan'ny milina ity teknôlôjia ity. Namorona puce 470 mg izay manitsy mivantana ny atidohan'ny tantely ny mpikaroka ao amin'ny fitoerany teknôlôjia ao Pekin. Vokany azo fehezina
amin'ny alalan'ny herinaritra ny fivezivezen'ilay tantely na miankavanana na miankavia na mandroso na miverina. Tsy natao anatsarana ny pollinisation izany fa ho an'ny asa miafina toy ny fisavana ara-miaramila sy ny fanavotan'olona. Marina fa ity teknôlôjia ity dia manokatra varavarana amin'ny robotika biolojika saingy mampanahy ihany koa amin'ny lafiny etika sy fiarovana. Teknôlôjia miafina ny fikarohana nataon'ny Sinoa Abeille SP. Ireo tanàna dimy taloha manatantara sy misy telo maneran-tany izay manitikitika ny saina. Ao anatin'ny tontolo feno mystère sy mifagagana ara-tantara ireto tanàna fahagola dimy ireto izay mitahiry tsy ambaratelo sarobidy. Navita vaton-goavam-be voapaika amin'ny fahitsiana avolenta ny Puma-Pinko ao Bolovie, mihoatra ny 30 taona ny sasany amin'ireo vato, kanefa tsy fantatra hoe iza marina nanao azy sy tamin'ny fomba ahoana. Toy izany koa Derenko, tanàna ambany tany misy rihana hatramin'ny 20. Tsy vitany hoe nanafin'olona fa afaka niary tena tanteraka tamin'ny fomba fanao aingam-pandeha tamin'izany fotoana izany. Manandanja amin'ny vato vaventy indrindra fantatra eto an-tany amin'ny faritra atsinanana akaiky Baalbek ao Liban, anisan'izany ny Triliton izay milanjany hatramin'ny 2000 taona. Mbola mystère tanteraka ny fomba nitondrana sy nananganana azy. Any Meksika, manana rafitra mahavariana mitovy amin'ny tableau électronique ny Teotihuacan ary manaitra ny mpikaroka amin'ny fampiasana vato mika nalaina avolavitra na 10 kilometatra. Nampiseho fa ny kolontsaina Amerikana fahiny dia navita rafitra sy tanàna lehibe na dia tsy manana soratra aza ao Pero Caral. Manaprofo izany fa misy fahaiza-manao ara-ingénieur sy rafitra ara-sosialy mivoatra tanteraka. Ireo tanàna ireo dia tsy vitany hoe manaitra ny maso fa manaitra ny saina ka mampametra-panontaniana ny lalina momba ny andohan'ny olombelona. Sary. Fa araka ny fanarahantsika tany am-piandohan'ny fampahalalam-baovao dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka mahakasika ny fifandimbiasam-pitantanana eo anivon'ny vondrona SADC sy ny fomba fijeriny ny tokony tombotsoa hoentina ao anatin'ity vondrona ity sy ny fomba fandraisan'ny fitoeram-panjakana ny fivoriana an-tampony ho an'ny SADC. Ndao arahantsika ny antsipria zay. Amin'ny fafito amby folo ny volana Aogositra 2024 no andray ny fandimbiasam-pitantanana ny SADC i Madagasikara. Antaratasy dia toy ny mari-pakasitrana diplomatika ny fahinona izany. Raha ny tena marina dia fandraisana anjara manaraka ny fombafomba ny arifenitra izany, mitarika fivoriana, manoso ny taratasy ary mikabary. Tsy tena misy fa efanina anaovana fanavozana lalina, fa ho an'ny fitondrana ny sary asehony izany no zava-dehibe kokoa noho ny votoatiny. Misy zavatra mifanohitra tena misongadina. Ny taona 2024 ny SADC dia nitarika ny fampirarahana anatongavana tamin'ny feuille de route, sorodalana natao amerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara taorian'ny crise politika. Nandrisika ny ankolafy kely rehetra ny SADC mikasika ny fiantohana ny fifidianana malalaka, sehatra politika andraisan-drehetra anjara, fitsarana maleo tena ary ny fiarovana ny zon'olombelona. 14 taona aty aoriana, maro amin'ireo voatanisa ireo no tsy tanteraka mihitsy. Ampanginana ny mpanohitra, misy ny famoretana atao amin'ny mpitandron'ny filaminana, atao fitaovana ny rafi-pitsarana ary marefo ny fampahalalam-baovao tsy miankina. Ary ao anatin'izany toe-zavatra izany no hitondran'i Madagasikara to sarisary fotsiny ny fikambanana tokony hiantoka ireo foto-kevitra ireo. Raha mandray ireo délégationna avy any ivelan'ny lapa dia mbola hiatrika ny tena mafihatrany ny firenena. 570 amin'ny mponina dia miaina ambany ny tapahatrana $7 isanandro. Malagasy 9 no zara raha miaina amin'ny latsaky ny $3 isanandro. Ankizy iray amin'ny 2 no mijaly noho ny tsy fampitsakafo mitarazoka. Olona 12 tapitrisa mahery no tsy mahazo rano fisotro madio. Olona ray faingo 1 tapitrisa no miaina ao anatiny tsy fanjary-tsakafo mafy. Ny fitombony arikarena 400 dia ately ny fisotro ny vidim-piainana 5.5 no vinavinaina ho an'ny taona 2024
sy ny firongatry ny fitombony mponina tsy takatry ny tokantrano rehetra ny herinaratra 7 mponina no mahazo izany potika ny hopitaly tsy ampy ny volan'ny sekoly ny 7 jolay teo nandritra ny herinandro ny indostrie ny sadek tao amin'ny Novotel dia nampanantena ny fampiasana fitaovana mpambolena mekanika fanomezan-danjany vokatra eto antoerana ary tetezamita ny angovo rajoelina ireo teny filamatra ireo dia tsy manana teti-bola tsy misy fepitoana amin'ny fanatanterahana ny asa ary tsy misy lalana fampiarana to aseho mamirapiratra eo anoloan'ny mpakasary fotsiny fa mamela ny firenena ao anatin'ny aizina sy fasairanana ny fifandimbiasampitantanana ny sadek dia azo atao zavatra hafa fa tsy ho sehatra fampisehoana tsy misy naina inona arandy akory mety ho fanohitra ho an'ny fandarana asa mivaingana izany voalohany fampiarana entitra sy aingana ny tondrozotra 1 miaraka amin'ny fampitsorana ireo gadra politika fiantohana sehatra politika malalaka sy azo antoka ho an'ny mpanohitra fanavozana ny seni iantohana ny faleovantenany fanokafana tanteraka ny aino manjery-panjakana ho an'ny mpisehatra ara-politika rehetra famerenana ny faleovantenany fitsarana faharoa ny angovo tena fanatsarana ny jirama miainga amin'ny mangarahara mikasika ny fifanarahana fampianana ny fatiantoka ara-teknika sy ara-barotra ary ny fanavozana ny fotodrafitrasa famokarana sy fizarana herinaratra ary rano fisotro madio fahatelo ny fambolena famatsimbola iraisan'ny sadek amatsiana fitaovana mekanika sy anondrahana toeram-pambolena madinika fahaefatra fiarova-pahasalamana ara-tsakafo tahirim-bokatra stratezika isapatra ifehezana ny fisondrotry ny vidinentana eny an-tsena fahadimy rano fisotro madio sy fahasalamana fandaharana asa manao lara-pahameana ny fahazahoana rano fisotro madio sy fanarenana ny hopitaly ireo tetikasa ireo dia azo vatsiana rabola nefa tsy misy fampiakarana trosa amin'ny alalan'ny famerenana ny fandanina amin'ny fikonan-doha ny fitantanana ny famatsimbola efa misy toy ny bady sy ny banky iraisam-pirenena ary ny fampandehanana ny rafitry ny sadek tsy ny famatsiana ara-tsakafo ny fitsaboana na ny fiantohana ny zoho no laharam-pahamea ny fitondrana ankehitriny fa ny fisehosehoana rehefa vita ny fiaonam-be dia ampirimina ireo saina narantiranty manerana ny tanàna hoe sorona ny karopetra-mena nandraisana ny vahiny fa ny fiainan'ny malagasy akory tsy iova maharitra 3 andro ny fiaonana an-tampony hatramin'ny taona 2024 ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny demokrasia refesina amin'ny asa tao ny tena diplomasia fa tsy amin'ny fampiangonany tanàna sy ny efitrano fivoriana fotsiny iny fanambarana avy amin'ny filo marika ravalomanana iny ihany koa no amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo namanam-pano gazety sy ny teknisiana nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko